mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay afindray amin'ity alahady ity tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika ka manasa atsika tsirairay avy anaraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany dia hivavakantsika. Andriamanitra tsara ny an-danitra andera laza ny haja sy ny voninahitra natolotra ianao, misaotra anao fa mitahy anay sy mitatana ny fiainanay tokoa ianao, misaotra ny amin'ny teninao izay mbola omenao anay anio. Eto izay voninkainao anao, mangataka aminao mba hiasa ao am-pony tsirairay avy izay manjohy sy manaraka izao fandarana izao, ka ho tany lonaka tokoa anjakan'ny teninao, anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe babo tany amin'ny kolotsaina vahiny. Babo tany amin'ny kolotsaina vahiny. Tsy mora verivery ny mandao ny tanindrazana ho any amin'ny kolotsaina vahiny anankiray. Mety sarotra ho antsika amin'izao fotoana izao ny hatakatra ny ainan'ny Jiosy izay teo ambany fitondran'ny Babiloniana aloha, ary rehefa avy eo dia teo ambany fitondran'ny Persiana izy avy eo. Tsy misy amintsika ireo ohatra hoe monina any amin'ny firenena adventista ka ny ampahany betsaka amin'ny fotom-pinoantsika no lalàna mifehy an'ilay firenena. Ny alohan'ny hitondrana azy ireo ho babo anefa dia nonina tany amin'ny fireneny ny vahoaka Jiosy. Ary ny fotom-pinoany no voasoratra tao amin'ny lalàna mifehy an'ilay fireneny. Amin'ny lafiny anankiray azo eritreretina fa nanamora ny fahatokiana tamin'Andriamanitra izany. Ho mora manao ahoana tokoa moa ny fitandremana ny sabata izay andro fahafito raha ao anatin'ny lalàna mifehy firenena mihitsy ny fitandremana ny sabata andro fahafito. Etsy ankilany ny tantara masina dia maneho fa ninona lalan'ny pirenena na dia mifanaraka amin'ny finoana azy izany, ny fahatokiana dia tokony ho avy amin'ny fo, avy ao anaty izany, ary raha tsy izany dia hanaraka an'izany ny fahotana sy ny fiamorana ary koa ny faharavana. Hoy Jesosy manao hoe satria nanantona ahy amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalaza ahy amin'ny molony nefa ampahalaveriny ahy kosa ny fony. Ka ny fahatahorana azy izy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Hitantsika izany amin'ny Isaia 7:20. Ho an'ireo vonina ny joro mahatoky kosa na dia ny tontolo ratsy indrindra aza dia tsy hanakana azy, tsy hankatoa. Na iza isika, na iza, na aiza ny misy ny toerana misy atsika dia tafiditra ao amin'ny tontolo izay mety ho fiaikana lehibe ho an'ny finoantsika sy ny fijoroantsika vavolombelona isika, na noho ny amin'ny lalàna izany, na noho ny amin'ny kolotsaina, na ireo roa ireo mihitsy. Ireo fitantanana, ireo fitantarana ihany koa ao amin'ny Daniela, na dia tsara fiafaratra any azy dia maneho fa afaka mitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra ny olona, na dia eo amin'ny toe-javatra sarotra azy. Izany izany na dia ho ratsy fiafara aza ireo tantara ireo dia azontsika antoka fa ho nanao an'izay tokony ho natao ireo lehilahy ireo. Ary izany no tokony angalantsika lesona mandrakariva, indrindra isika izay ao anatin'ny finoana izay miaina amin'ny tontolo na ny firenena anankiray izay tsy manam-pinoana ny Kristy. Ao kosa ny fomba fiainantsika sy ny toe-po ananantsika dia hitafy mandrakariva ny toe-tsain'ny lanitra sy ireo fanampianaran'i Jesosy atsika. Hivavaka isika, rainay mahalala tsara indrindra mbola misaotra anao fa menao anjara lova tsara tokoa izay dia ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay manokatra ny famampananay, mampatsiahy fa mety eo amin'ny tontolo sarotra no misy anay kanefa ianao kosa dia mankahery amin'ny fomba manokana
ary mampatsiahy falehibe ihany koa ny didy napetraka ao mba ahafahanay mitsinjo zavatra lavitra mihoatra an'izao fiainana sy firenena misy etỳ ambonin'ny tany. Ampianaro izahay hankatoa sy atsapa fa ny fitiavanao rery ihany ny zavatra rehetra misy, ary meo faharetana sy fangoram-po ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.